fiomana eo amin'Andriamanitra ao. Izay zao fandaharana zay arahanao zao laharana fa 470. Ankafaliana no iarabanantsika tsirairay avy faly miona aminao indray amin'ny alalan'izao toriteny zao mitsidika ny tokantranonao fandray aminao any amin'ny toerana rehetra zay misy anao na eto Madagasikara na any ampitan-dranomasina. Ary anatin'izao minitra vitsy zao ny fanamasina ikasika anao amelombelona anao zao teny zao anome fiainana ho anao. Hoy ny voasoratra hoe ny teny izay lazain'ny tompo dia fanahy sy fiainana. Ary dia amelombelona ny fanahinao zao teny zao anome fiainana ho anao amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy tompontsika. Voaray ny fampahirezana, fiarabana, firarian-tsoa avy any amintsika rehetrarehetra. Ary dia isaoranantsika izany isaoranantsika hatrany ny fitondranam-bavaka anay ao anatin'izao aso zao fa tena zava-dehibe zany araka ny falazainy teo aloha. Ary dia mampirisika antsika hatrany mba hiorona amin'ny teny tsisy kilema, androso mandrakariva ao amin'ny tompo ary ho fanasina sy fahazavana any amin'izay rehetrarehetra misy antsika tsirairay avy ihany. Fanamasina mbola meno ampahery hitarika ampijoro mandrakariva. Zao ny lohateny ty miomana fa 470 ty. Izy no lohany. Izy no lohany. Iza no lohany? Jesosy Kristy. Lohany izy, lohany fiangonana. Iza ny fiangonana? Ny olona ny bebaka na ny olo tena marina ho an Jesosy Kristy tonga trano fanahy araka ny lazain'ny apôstôly Petera, tonga tempoly ny fanamasina araka ny lazainy ny apôstôly Paoly. Zay zany ny lohateny zay omentsika nyty fampianarana ity androany izy no lohany. Misy zavatra be da be mihitsy raketin'izay teny zay ao anatin'izao fotoana zao ary anafaka anao zao teny zao, anafaka anao ndray ny famarinana, amporisika anao ihany koa rehefa fantatrao zay rehetrarehetra ambareto famelomelomana ny fanahitrany. Raisika avy hatrany ny Efesianina toko voalohany, Efesianina toko faefatra andininy fa 15. Efesianina toko faefatra andininy fa 15. Zao ny voasoratra: fa mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha. Hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha dia Kristy. Ho amin'izay loha dia Kristy. Eo zany ny zavatra tena tiana petraka tsara hoe ho an'izay loha dia Kristy. Izy no lohany. Fanampin'ny teny dia ao amin'ny Efesianina toko 5 andininy fa 13. Zao ndray ny voasoratra ao. Efesianina toko 5 andininy fa 13. Fa ny lahy no lohan'ny vavy dia tahaka ny Kristy koa no lohan'ny fiangonana. Dia efa misoratra eo ndray koa zany hoe Kristy no lohan'ny fiangonana. Averiko le teny fa ny lahy no lohan'ny vavy dia tahaka ny Kristy koa no lohan'ny fiangonana. Ary izy no mpamonjy ny tena no lohan'ny fiangonana. Tadidio tsara zay raiso tsara zay teny zay fa zay no resadresantsika ao anatin'izao fotoana zao. Kolosianina toko voalohany andininy fa 12. Kolosianina toko voalohany andininy fa 12. Dia zao ndray ny voasoratra ao: izy no lohan'ny tena, izy no lohan'ny tena dia ny fiangonana. Izy no voalohany dia ny lamatoa tamin'ny maty mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Izy no lohan'ny tena dia ny fiangonana. Mipetraka tsara zay teny zay, izy no lohan'ny tena dia ny fiangonana. Rehefa fantatsika zay hoe Jesosy Kristy no lohan'ny tena zay dia misy zavatra tena ataoko hoe fampahirezana, fifaliana, fahavitriana, iainantsika ao anatin'izay. Raiso sary an-tsainy zay hoe lohany zay, amin'ny teny frantsay izy hoe tête. Le lohany zany tena hoe ohatran'izao tsika miresaka zao misy lohany ao dia Jesosy zay. Ny fiangonana dia tenan'ny Kristy. Fa nampianarina tamintsika fa hatramin'izay zay hoe ny fiangonana dia tenan'ny Kristy. Voasoratra teo zany. Ny tena dia anankiray, fa ny tena dia misy rantsana maro. Rantsana maro no mandrafitra ny tena. Ny fiangonana Jesosy Kristy zany eto an-tany dia iray ihany. Iray ihany ny fiangonana Jesosy Kristy. Fa mizarazara be da be io avy eo hoe ny sasany tanana, sasany tongotra, sasany vava sy ny maro samihafa. Nampianatra zay mihitsy ny apôstôly Paoly hoe isika na dia maro aza dia tena iray ao amin'ny Kristy. Zany hoe ny fiangonana Jesosy Kristy dia iray ihany, tena iray. Paritaka be io manerana zao tontolo zao
any avaratra, any atsimo, any andrefana, any atsinanana, manerana an'izao tontolo zao dia ratsana maro. Rehefa tonga amin'izay Jesosy Kristy eny amin'nao lanitra dia mitambatra ireo ratsan'ireo a, dia mandrafitra tena anankiray. Dia iny tena anankiray iny a no fiangonana Jesosy Kristy, dia iny no hiakatra, iny no akarina rehefa ho avy Jesosy Kristy eny amin'nao lanitra. Zay no tonga antsika antsona, mahatonga antsika antsona hoe fofomadin'i Kristy, fofomadin'i Jesosy Kristy. Paul dia miteny mihitsy any amin'ny Korintianina hoe nataoko fofombadin'ny lehilahy iray ianareo. Izaho, ianao, ny bebaka nanolo tena ho an Jesosy, tonga zanak'Andriamanitra, tempolon'ny fanamasina. Izaho sy ianao ilay rantsana mandrafitra ny tenan'i Kristy, ary izaho sy ianao ny mitambatra dia mahatonga tena iray. Dia eritrereto izao tena iray izao hoe raisiko izao ny tenako tenanao koa izay mianao misy lohany io. Dia io lohany io no mitondra ny vatana iray manontolo. Raha sary an-tsaina tsara izay fampianarana apetraka Andriamanitra, io lohany io no mitondra ny vatana iray manontolo. Jesosy Kristy zany le lohany. Inona ny hita ao amin'ny lohany? Ao amin'ny lohany misy ao ny ati-doha. Ny ati-doha no misaintsaina, mihevitra, mieritreritra izay mahasoa ny vatana. Veriko ihany. Ny ati-doha no misaintsaina, mihevitra, mitady izay mahasoa ny vatana. Ianao raha mandrafitra ny tenan'i Kristy, ianao raha rantsana mandrafitra ny tenan'i Kristy dia misy lohany mihevitra anao. Misy lohany misaintsaina, mieritreritra, mitady izay mahasoa anao. Jesosy Kristy io. Tsy irery ianao, tsy mandeha irery ianao. Vakio inge ny tenin'Andriamanitra, tena ampahery anahy mihitsy izy ity rehefa noraisiko ary ny zavatra mahafinaritra nanomana an'izao fampianarana izao, nanomana izao fizarana izao dia napetraka ny tompo tato anatiko ilay teny ao amin'ny Salamo 50 hoe na dia ory sy malahelo ary dia ny tompony mihevitra. Teo ampanomanana nyity fizarana ity vao andray ny Baiboly, vao raiko tato anatiko hoe izay teny izay. Vao nisokafako ny Baiboly tsy nila nyerikerika nitaditady inina, vao nisokafana dia tonga dia nilatsaka tao amin'io teny io. Mainka nisaotra ny tompo hoe misaotra anao tompo fa ianao no manolo-tsaina, manoro hevitra, mahafantatra hoe tia ny teny tokony hozaraina. Dia vao nisokafana ny Baiboly dia tao anatin'izay hoe Salamo 50 zay. Ndao ary vakitsika izay Salamo 50 zay. Salamo 50 dia ny andinin'ny farany ao. Mahafinaritra be ilay teny hoe zao no voasoratra ao hoe fa na dia ory sy malahelo aho, ny tompo no mihevitra. Ny tompo no mihevitra. Salamo 50 andiny 7 na dia ory sy malahelo aza dia ny tompo no mihevitra, mpamonjy sy mpanafaka ianao. Aza ela Andriamanitra ao. Raha iso sary zay Jesosy Kristy no lohan'ny fiangonana. Rehefa lohan'ny fiangonana izy mihevitra zay asoan'ny fiangonana. Rehefa miresaka fiangonana eto, izaho no resahako ny tenako. Rehefa miresaka fiangonana eto dia ianao io tenan'ny Kristy no resahako. Avy eo afaka miparitaka zay hoe ny fikambanany tsirairay avy zay tenan'ny Kristy mandrafitra fiangonana ihany koa, mihevitra ny fiangonana Jesosy Kristy. Manaraka an'izay ndao raisika ihany koa ny Matthieu. Matthieu 7 andininy fa 9 Matthieu 7 andininy fa 9 dia zao indray ny voasoratra. Ary noho ny nahita ny vahoaka Jesosy dia naonena azy ny fijerin'ireo. Naonena azy ny fijerin'ireo. Amin'ny teny frantsay izy dia hoe ému de compassion. Ny hoe ému de compassion dia voakasika mihitsy ny fony ary lasa misy fiheverana, toa hoe nakantoeran'ilay olona mihitsy Jesosy. Ary rehefa nakantoeran'ilay olona Jesosy dia reny ny fanaintainany, reny ny alahelony, reny ny fanahiny, reny ny tahotra, hitany ranomasolatsaka, hitany famoizam-po, hitany ny alahelo, fatany ny ao an-doha sy ny maro samihafa. Rehefa nijery zany Jesosy dia rehefa hitany hoe manahoana zany fijeriny ity reto vahoaka reto zany, dia izy hoe onena izy nahita ny fijeriny. Jesosy koa mahita ny fijerinao amin'izao fotoana. Jesosy mahatsapa fitepony fonao amin'izao fotoana. Jesosy mahatsapa ny ao an-tsainao, ny sentimentanao amin'izao fotoana, ary onena izy amin'izay mampalahelo, izay mandiso fanantenana, amin'izay zavatra mampahory anao, izay zavatra manavesatra anao. Izy no lohany, tsy lohany matoritory, tsy lohany varimarina, tsy lohany manaonao foana, ary tsy lohany mampijaly, fa lohany tia ny tena ray manontolo, ary lohany mikarakara, mitsinjo, manasoa ny fiangonana. Averiko ilay izy. Rehefa nahita ny vahoaka izy dia naonena azy ny fijerin'ireo, satria nampahantraina ireo ka nafoy toy ny ondry tsy misy mpiantry.
zay ny fahitany Jesosy azy zany, nampahatraina tsy izy nampahatra ny tena fa nampahatraina. Nisy avy ety ivelany zany olona na zava-nisy nampahatra andreo vahoaka ireo. Izy hoe nampahatraina izy ireo a, sady ohatra ny ondry tsy misy mpiahy, nalahelo Jesosy Kristy nahita azy. De mahita koa tsika ato amin'ny Matthieu 7:10-11 de hozy izy hoe noho nivoaka Jesosy de nahita ny vahoaka betsaka ary onena azy ka nahasitrana ny marariny. Onena azy ka nahasitrana ny marariny. Jesosy Kristy le lohany mieritreritra. Itrereto hoe la resika hoe le ao anatin'le loha zany sady mifandray mifo hoe onena le fony nijery azy taka ny ondry tsy misy mpiahy. De androany tena natoro antsika izay tenin'Andriamanitra zay. Izao ianao tamin'ny farany teo koa efa nampianatra an'le hoe ianareo ray na de ratsy azy malala manome zavatsoa ho an'ny zanakareo. Tsy mainka avany rainareo zay an-danitra no manome zavatsoa an'izay mangataka aminy, no ameny fanahy masina amin'izay mangataka aminy. Mihevitra anao ny tompo mihevitra antsika tsirairay avy ny tompo. Aza manany amin'ny ho avy, aza matahotra ny amin'ny ho avy, ifalio ny androany mitoera ny fiadanana, mitoera ny fitsarana ao amin'i Jesosy Kristy tompo ary miaina ny fifaliana hoe manana an'le lohany de tsy ilay hoe titena, tsy ilay hoe amono, tsy ilay hoe andringana, fa le manana an'le lohany koa de le mieritreritra anahy mitsinjo anahy. Za zao raha zany no lohany manana an'ity lohako ty de mijery ny vatako ray mantolo ohatra hoe mila diovina kely ny fa maloto, ohatra hoe mila zavatra mila karakaraina zany hoditra zany fa tsy de salama tsara, ohatra hoe tsapako ny ao anaty kao hoe misy sanohanana zany vatako zany, mila mihinana zay sakafo mety amiko ohatra hoe misy arerahana zany vatako zany, mila sakafo be otrikaina sy maro samihafa. Ao an-doha daholo zany mieritreritra zay mahasoa ny vatana rehetrarehetra io. Misy zavatra tsy ampy misy zavatra ilaina, na fitafiana, na sakafo na famelomelomana an'le tena, de ny loha daholo ny mieritreritra an'izay. Ka rehefa mitambatra amin'le loha ianao de tsisy atahoranao ntsony fa ny loha no mikarakara an'izany rehetrarehetra zany. Raisina sahala amin'izay hoe Jesosy Kristy koa rehefa mitambatra ao amin'ilay loha ianao de izy no mikarakara ny mombamombanao rehetrarehetra. Zao no lazainy. Isaia 4:7. Isaia 4:7 izao izy no nanao, izao no nitondra, izao no nafaka, izao no amonjy, manome toky anao izy fa tsy andao anao na afoy anao. Izao no lazaiko anao hoe ianao reto tany raha manana Jesosy Kristy tompo ianao ho lohany fiainanao, manapaka ny fiainanao, ianao ny sambatra indrindra reto tany. Ianao ny sambatra indrindra eto tany, tsisy olona ho tsiriritinao zany, tsisy olona ampitsiriritranao zany ny fiainany, fa ianao manana an Jesosy Kristy le lohany fiangonana, lay maty ny solanao teo amin'ny hazofijaliana, nitsangana tamaty velona mandrakizay manao fifonanao anao miasa mikarakara anao, mitsinjo anao de ianao ny sambatra indrindra. Halleloja. Raha ianao manana Jesosy Kristy velona ao anatinao ary izy nekenao ho lohany, de ianao ny voaro indrindra eto tany, ianao ny voaro indrindra, ianao ny voatsinjo indrindra eto tany. Aoko fantatrao zany famarina ny tenin'Andriamanitra zany. Ary tsy matorina rendremana io mpiandry io, tsy matorina rendremana io loha io. Ny ordinateur, ny système, ny machine eto tany mety hoe mibug, mety hoe miplanty, mety hoe miram, fa le loha Jesosy Kristy no ambarako aminao tsy miplanty zany io, tsy miram zany io, tsy mibug zany io, tsy manadino anao zany io tsy manary anao zany io, tsy mafoy anao zany io. Hoy ny voasoratra, indro izaho momba anareo mandrakariva ambara-patonga ny fataperana zao tontolo zao. Rehefa nyteny an'izany izy de ekeny raisiny mahatoky izy amin'ny teny izay nomeny ka momba anao izy. Na matsiaro ianao na tsy matsiaro, na matory ianao na mandry ianao na mifoha dia mitsinjo anao sy mijery anao foana izy. Izy no lohany, izy no lohany tokony hitompontsika ao anatin'izay hoe lohany amin'ny zavatra rehetrarehetra izy. Zao no voasoratra ary Isaia 4:7 na dia mandra-pahantitrareo aza, na dia mandra-pahantitrareo aza de tsy miova ary mandra-pahafotsy volonareo de izao ihany no isahirana mitondra anareo. Izao ihany no isahirana mitondra anareo. Garantie zany ny fiainanao hoe misy assurance ny fiainanao de Jesosy Kristy zany, lay nandresan'ny fahafatesana, lay velona mandrakizay. Na de mandra-pahantitra ao aza, tsy haiko firy taona ianao zao, fa mandra-pahantitra ao io, na efa antitra koa ary ianao zao fotsy volo de izy koa mbola miasa mikarakara anao. Halleloja.
tiatsika io, tianao io Jesosy Kristy io. Na dia mandrapahantitrareo aza dia tsy miova, mandrapahafotsy volanareo dia izao no isahirana mitondra anareo, izao no nanao, izao ihany no hitrotro, eny izao no hitondra sy hanafaka. Zany ilay Jesosy Kristy zany, izao no nanao, izao no hitondra, izao no hitrotro, izao no hitondra sy hanafaka. Apetraka amintsika mihitsy zany tenin'Andriamanitra zany hoe sambatra ianao manana an Jesosy Kristy, sambatra ianao manana anazy, miahanao io, mitsinjo anao io, mikarakaranao io. Hoy ny voalazany, na dia ny volondohanareo aza dia voaisa, na dia ny volondohanareo aza dia voaisa. Aza manany amin'ny hoanina, aza manano amin'ny tafiana, aza manany amin'ny osotroana, ny saintsaina, ny hevitra ny momba anao ny tompo. Fa ny tena tiana ataontsika fotsiny dia sao miraketa amin'ny leloha. Raisiko indray ny Kolosianina toko 2, dia nany amin'ny Kolosianina indray ahako, dia ozy izy hoe tandremo sao dia mialinareo ka tsy mifatoka amin'ny leloha, fa variana amin'ny fampianarana aitraitra ozy izy zay tsy mifatoka amin'ny Jesosy Kristy. Dia iny tena hoe zavatra anankiray mihitsy hoe mila mipetraka. Kolosianina toko 2 andiny 7:20. Aza mety ho fitahana ianareo, tsy azonareo ny loka noho ny fianetretena aitraitra sy ny fivavahana amin'ny anjely, ka mitompo amin'ny zavatra efa hitany sady feno fiavonavona noho ny fisainany fony, ka tsy miazona ny loha, aza mety ho fitahana nareo ka tsy miazona ny loha, izy no hitombon'ny tena rehetra, izy zay velomina sy ampiraisina tsara amin'ny fahamavany sy ny ozatra araka ny fitombon'Andriamanitra. Zany hoe tokony mitombo eo amin'ny leloantsika dia Jesosy Kristy zany. Jesosy Kristy zany manan-javatra rehetra ho anao Jesosy, miahanao sy mikarakaranao io, ho anao zay marary, tsy fantatra hoe ny esorina ny ray anao, afaka manisy ray vaovao anao Jesosy, feno ray vaovao ao an-danitra ao afaka omeny anao. Ianao zay nalana ny tranonjaza ka hoe tsy miteraka intsony ianao, na hoe tsy afaka hiteraka intsony, hain'ny tompo mamorona, misy tranonjaza be da be ao an-danitra ao afaka omeny anao. Ianao zay ataoko hoe miandry ilay vady sahaza, hain'ny tompony mandamina ny zavatra rehetrarehetra, miorganize zavatra rehetra, mandamina ny zavatra rehetra, mahatonga an'le vady sahaza anao eo aminao, hainy zavatra rehetra, fatany zany mitsinjo anao izy. Ianao zay ao anatin'ny hoe hakiviana amin'izao fotoana izao, izy no mampahery anao. Ianao mitady asa, ny tompo manana asa afaka omenanao, hain'ny tompo manokatra orinasa hidiranao miasa. Ianao zay mitady tsy haiko zavatra rehetrarehetra ilainao, tena mahafantatra ny momba anao izy. Misy hira zay hoe nul ne comprend comme Jésus, ankatahako afaka jerenao zay ao anatin'ny YouTube ao, fa fatany tsisy micomprendre anao mihoatra noho Jesosy, fa fatany zay ilainao, fatany ny famoizam-ponao, fatany ny alahelo-nao, hitany ranomasonao milatsaka, hitany zavatra rehetrarehetra manahiranao, izy no lohany. Ny apetrako olazaiko aminao dia zao, miantehera tsara amin'le lohany, mireketa tsara amin'le lohany. Zao no voasoratra ao anatin'ny Jaona toko 10, ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary andringana. Izao avy anome fiainana be dia be. Inona ny ataon'ny mpangalatra? Hamono andringana, analanao amin'le lohany. Rehefa tafahala amin'le lohany ny vatana, tsisy raisina tsony io. Tsisy raisina tsony satria ny lohany no baiko ny tanana, lohany no baiko ny tongotra, lohany no baiko ny fihetsika rehetrarehetra. Mampahery anao mba tena hifikitra ao amin'le lohany io ary izy ny miazona anao. Io lohany io manana maso mahita io, mijery anao io, manana maso be fiantry io, manana maso oneny io. Io lohany io manana sofina, miaino anao io, inona ny fitarainanao, inona ny alahelonao, inona ny manavesatra anao, inona koa ny mahafaly anao sy tianao hiderana sy hisaorana anazy, miaino anao ihany koa io. Io loha io manana saina mieritreritra, mitsinjo sy mijery anao. Io loha io manana orona, fofona ankasitrahany ny vavaka rehetrarehetra zay asandratrao, empoka manitra ankasitrahany ny fanoloran-tena zay asandratrao. Io loha io manana vava, io vava io dia hitenena ny teny soa mahafalo anao, hitenena ny vaovao mahafalo anao hoe velona ianao satria velona izy. Io loha io dia manana vava, mananatra, manitsy, manoro anao. Io loha io dia tena hoe mikarakara Jesosy Kristy zany. Ka ny fiangonana Jesosy Kristy rehetrarehetra na eto Madagasikara na any ampitan-dranomasina dia irariko tena iraikitra amin'le loha, ny fahasoavany eo aminao, ny fiadanany eo aminao, fitsaharany eo aminao, ary tena hoe hifikitra aminy ianao. Be da be ny mercenaire, akavola aminao fotsiny, amitaka anao, androba anao, exploiter anao, ampijaly anao. Tsy miraikitra amin'le lohany reny, fa miala amin'ireny, mantosira amin'ireny, aza mifandray amin'ireny, fa manatona an'ilay tena lohany dia Jesosy Kristy zay anananao fiainana be dia be. Mampahery ny paster, mampahery ny mpitory filazantsara, mampahery ireo miasa amin'ny fansakan'Andriamanitra rehetrarehetra zay mitory ny tenin'Andriamanitra
amin'ny kitsipoa, amin'ny fitiavana, amin'ny fadiovam-poa, ny teny tsisy kilema. Ny tompo mbola mehery anareo, tompo ame zay ilainareo amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy. Ny tompo mbola matsy anareo, amerino fanamasina ho mahery no mihoatra lavitra noho ny hatramin'izay ianareo, ao anatin'ny fanetretena, ao anatin'ny fanolonan-tena, ao anatin'ny fitiavana, ny fanahy maro vonjena, ary ho feno ny fanamasina ho mpanompo mahatoky hatramin'ny farany. Fahasoavana, fiadanana ho amintsika rehetrarehetra. Haleloia. Amen.